Tap tap send. Envoyez plus, dépensez moins. Nahoana daholo nareo tonga soa tamin'ny podcast anay mitsama vazaha amin'ny teny gasy hiasina ny anarako dia miaraka amin'ny Ratiana. Tonga soa daholo nareo rehetra androany amin'ny podcast anay mitsama moa zany podcast vazaha amin'ny teny gasy faly be zay mandray anareo androany a. Ty fandarana ty a dia mivoaka isaka ny tapa-bolana amin'ny YouTube sy application podcast reny ohatran'ny Spotify, Apple Podcast, Google Podcast dia mivoaka indrona matetitetika amin'ny Facebook hitanao foana zay mipoitra eo mahafinaritra be. Marina be zany. Ity moa zany a tohanany tap sendy. Efa henonareo foana zay hoe inona ilay tap sendy fandefasana vola avy ety ivelany a. Azafady maka Madagasikara. Dia amin'izy io zany tsisy frais d'envoi, zay aloha voalohany indrindra. Dia raha ohatra ka mbola tsy nampiasa an'izay ianao dia afaka mahazo 10 € anao zany amin'ny fandefasana voalohany a. Tsy maintsy mampiditra ny code promo fotsiny hoe milay be. Milay be ataovy misoratra tsara. Fa nareo zay manao hoe MLAY dia tonga dia la lettre B fotsiny. Tsy izy. Fa milay be tambatra majuscule daholo a. Mahazo 10 €. Azonareo zany. Ireo ilay tanako a. Tao anatinao milay be. Ndao raisitsika ny vahintsika androany izy vahintsika moa. Vahintsika androany Fara Lone Wolf. Ho antanitsika tsara mihitsy fa inona ny dikan'ilay Fara Lone Wolf a. Dia izy ilay anarana mikara-panony feno tanteraka 4 lettres. Ho hitantsika tsara eo zany. Andray. Mandroso an-trano zany. Nahoana vaovao? Tsisy vaovao faly mandray anao aloha e. Tatra betsaka. Faly mahafantatra. Zao vao zany itsika Iza moa? za Tiana. Tiana. Za Yasina. Faly mahafantatra ny Tiana sy Yasina, za Fara. Fara. Eny e. Sangisangy zany fa za Tiana dia ilay iray Yasina fa Azo atao zany fa manjary very a. Tsy maninona ka. Dia ianao moa zany ahafantarana ianao a Fara Lone Wolf. Zay moa zany tonga dia arosoko amin'ny fanontaniana voalohany a. Tonga dia aroso amin'ny fanontaniako voalohany a. Inona mahatonga an'ilay hoe Fara moa zany anaranao a. Dia inona mahatonga an'ilay Lone Wolf. Dia inona ny dikan'izay ho an'izay tsy maharaka an'izay. Be question be ianao zany a. Préparé tsara mahatonga dia question daholo a. Lone Wolf moa zany a, loup, za tia loup be. Dia izy moa zany nataoko tatouage tamin'ny tanako. Dia karazana appartenance zany ilay izy e. Izay no tena marina. Surtout amin'ny monde-ny motard sy ny mpanao moto zany. Dia loup ny signe misy anazy zany. Dia voilà. Dia somary solitaire be a. Alika dia moa zany fa tsy hoe loup hoe la tête. Ie, alika dia. Alika dia tia mandeha irery. Marina zany. Mahafinaritra. Nataonao tatouage efa tamin'ny 4 taona. Tatouage mety misy mifantena maromaro momba ny tatouage a. Fa io tatouage io efa tamin'ny vino. Tatouage angamba tamin'ny 2017. Tombotombo foana ilay izy e. Fa nanomboka tamin'ny 2017. Dia io ilay misy alika dia io ny voalohany sa tsy ny voalohany? Io mihitsy ny voalohany. Mahafinaritra. Ny voalohany. Mahafinaritra be. Dia inona ny ifandraisan'ilay moto izy ianao amin'ilay Lone Wolf? Hoe misy lien ozy ianao entre zavatra izay? Dia hoe hazavao tsara hoe? Ilay izy zany a, eto Madagasikara zany misy ny MC. Ohatran'ny hoe fikambanana motard zany e. Dia za moa tsy anaty MC fa za nanao ny créer moa zany fa manana ny maha-izy anazy zany e. Dia mandeha irery a. Dia loup zany hoe alika dia moa zany filazanao anazy zay. Dia izay zany moa zany tena hoe marqué be anahy. Dia niraisiko ho anahy manokana ilay izy. Dia za koa moa tia an'ilay alika dia be dia ohatran'ny hoe mifankatia ho azy teo izay. Mety tsara. Misy loup ve à Madagascar sa tsisy?
Ohatran'ny tsisy Tsisy mata fa ilay fosa ihany no azo atao hoe mifanakaiky kely amin'ny loha. Ilay fosa. Ah oui. Ilay fosa. Tsy izay moa zany ilay filazan'ilay izy. Sa fossa moa zany filazana azy. Mety foana. Fa ilay izy fotsiny aloha tsy faralaon'ny fosa fa faralaon'ny wolf zany. Dia fara moa zany, fara zany tena fiantsonanao zany, tena prénom-nao zany fara. Ie, sady mety farany mety hoe Farah. Fa ny tena napetraky dadanay sy mamanay dia Farah. Farah. Nakasiana ilay izy dia Farah Aniny anarako satria farany. Hoe farany faravavy zany, farany la dernière. Hoe tsy teraka intsony zany dadanay sy mamanay dia hoe farany Farah Aniny. Ok. Mahafinaritra. Dia firy miara-damarina nareo zany? Telo vavy. Izay fanahinanao lahy dadanay sy mamanay. Misy an'izany matetika. Misy an'izany tena za mahita an'izany matetika. Soit ny zokinay zao tonga dia lehilahy daholo. Nefa zareo tia hanana vehivavy be dia nanisy indray dia mbola lehilahy indray. Dia nanisy indray matetika dia mbola lehilahy indray. Dia hoy izy amin'izay hoe aok'izay fa tsy nahazo vehivavy mihitsy. Firy nareo zany? Za izay efatra. Izay efatra telo lahy dia vavy matoa ray. Ary ianao? Tiana sa? Tiana aloha za aloha tiana miala tsiny tamin'ilay blague tamin'ny voalohany. Tiana izay roa lahy roa vavy dia za no farany. Ialahy koa zany tokony nasiana farany. Za fara Tiana, Faratiana. Faratiana mety tsara. Ok. Ary ahoana le zokinao anankiroa ve mitovitovy aminao hoe manao moto ve? Zareo aloha manja be noho izaho fa zareo samy tsy manao moto. Samy tsy manao moto zareo fa mety hanomboka hanao moto. Ok. Eny satria isaka niteneniko mihitsy zay hoe voalohany indrindra vehivavy eny misy kokoa zany ankehitriny fa teo aloha zany tsy dia nisy hoe manao moto betsaka ny vehivavy fa matetika lehilahy. Dia faharoa manaraka an'izay indrindra raha Madagasikara vao mainka tena vitsy kely fahitako anazy vao mainka tena ohatran'ny tsy fahita loatra zany le manao moto. Dia ahoana zany ianao amin'le zay zany efa notaniko amin'le resaka stéréotype ho an'ny vehivavy a Madagasikara na io resaka moto na io resaka misy tatouage raha tsy mahadiso ahoana ny anetrehanao zany le stéréotype an'ilay olona mahita vehivavy zay tsy entre guillemets zany tsy mila nizaniza zany hoe lone wolf manao moto sy ny sisa. Ahoana ny iainanao an'izay zavatra izay a Madagasikara le stéréotype? Voalohany indrindra aloha le vehivavy manao moto nisy foana hatrizay aloha fa mety hoe tsy nalaza be le izy ohatrany hoe tsy dia nisy ny resaka tsy dia nisy ny raharaha fa taty aoriana vao hoe ça a fait un peu le buzz par rapport aux événements par rapport ny hoe fiovanjavatra fa mino aho fa be dia be ny vehivavy nanao moto efa hatrizay fa le izy hoe tsy niresahana fotsiny. Dia zao zany izy zao ohatrany hoe ça fait le buzz malaza be ny vehivavy rehefa hoe mandeha moto mais je pense que c'est tout à fait normal ohatrany olona rehetra ihany mandeha bisikileta mandeha moto. Maro zany. Zay. Ny fandraisako an'ilay izy angambany tsy dia misy hoe le par rapport an'ilay hoe za mandeha irery sa inona ilay tena fanontaniana teo fa tsy dia azo. Mety satria mahaliana ny saiko zany hoe a Madagasikara ataontsika hoe somary tsy hoe somary fa tena traditionnel be zany ny fomba ampiasainan'ny olona amin'ny ankapobeny, tsy ny olona rehetra fa noho ny influence ny fiangonana katolika sy ny kolontsaina frantsay en général zany dia nisy zany ny fomba ampiasainana traditionnel zany mipetraka zany hoe ohatra fotsiny manambady ianao vao manao firaisana ranofo ohatra fotsiny zay tsy misy fandraisana tsy misotro daoka ohatra na tsy haiko ohatran'ilay tradition katolika reny zany dia zay ilay tenako hoe amin'ny ankapobeny tsy ny olona rehetra ny ankapobeny somary traditionnel zany fahitako an'ilay kolontsaina
a Madagasikara itsy io raha tsy izy fahitako anazy fotsiny de hoana ny ainanao an'zay satria anao zany mavy am hoe vehivavy no manao moto no manana tatouage betsabetsaka de mety misy ve le olona manendrikendrika misy ve le olona mitsara anao hoe tsy manaraka an'izay tradition zay sa tsy de misy Ok, azoko ka. Voalohany indrindra aloha mbola tsy tratran'izay ary mino angambany fa tsy ho tratran'izay. Le marina fa mbola mipetraka le kolontsaina malagasy amin'ny faritra maromaro fa misy koa ohatrany hoe mandeha amin'ny faritra zao de gaga be zareo mandeha moto surtout le vao miaraka amin'ny Kenshiro de gaga be ny olona hoe vao manala kasika de vehivavy le ambadiky le mitaingina le moto ngeza be maintimainty igny de surtout hoe vao hita le tatouage de gaga be ny olona hoe tena hoe hafa kely ty olona ty zany hoe sady mandeha rery no vehivavy no gasy de malinona zany le izy ohatrany hoe tsy ataoko hoe tsy manana je pense pas hoe manana jugement ny olona hoe manana fomba fijery ratsy fa gaga fotsiny ny olona zany hoe iny ohatsy tena hoe tsy mety ny ataony na hoe ratsy na ohatr'izany marina zany hoe magaga fotsiny fa tsy hoe manambany anao na mahita anao hoe hafahafa kely va tsy fahita fotsiny zany tovy aminay ihany zany zay vazaha rehefa mandeha faritra kely rehefa hita hoe mahay miteny gasy de hita iny misy vazaha marina zany de inona zao no tena nahatonga anao nitondra moto efa firy taona zany ianao nitondra moto de inona nahatonga anao nitondra voalohany inona nitarika anao tany tsy valiana tsy maninona tsy voatery valika ny antony aloha tena be da be fa ataontsika fotsiny amitinako anazy angambany nisy fotoana tamin'ny fiainako zany ohatrany hoe somary maizimaizina saram-panambadiana zany de tamin'ny 2017 non 2017 de tamin'ny 2017 nanomboka nanao hoe mitaingina moto zany nanomboka mikitikitika moto nanandrakandrana de surtout efa tia moto hatrizay fa tsy nasa zany ohatrany hoe matahotra misy an'izay fifandrifian-javatra ohatrany hoe tsy atao hoe problème tsy atao hoe tsy problème fa ohatrany hoe circonstance tamin'ny fiainana zany nahatonga an'le izy de lasa teraka ho azy le fitiavana an'le moto hatramin'izao lasa nitombo be le izy am'izao zany tombo be le fitiavanao azy voilà de misaotra mizara fa miala tsiny raha mantany fanontaniana lala fa zany ohatrany hoe inspiration be zany satria mety olona mijery an'ity zao na rehefa mivoaka ty na afaka 2 taona na 3 taona ao anatin'izany fotoana maizina zany de ohatrany hoe aingam-pana inspiration ho an'ny zareo koa zany le hoe misy ohatrany hoe misy fanantenana foana zany amin'ny ho avy na de ao anatin'ny fotoana maizina ary de mbola afaka manandrakandrana zavatra vaovao ohatrany hoe moto na tsy haiko ninninona zany tsy voatery hoe moto moa zany fa ny olona samy manana ny zavatra tiany misy hoe manao sport izy raha vao mizahatra marana anazy na ninazy zany zay ka tsy ataoko exceptionnel fa zay zany hitako hoe tolika tamin'izay de lasa ohatrany hoe niabotsika tamin'ny zavatra tsara de voilà tsara be izy ka za aloha manokana tena mahita hoe tsara be ny za moa zany hatramin'izay tiako ny miavaka tsy hoe ataoko tsy hoe hanao fananiana za hoe hiavaka amin'ny olona rehetra tsy izay akory fa tiako zany le hoe misy zavatra mampiavaka na mahita an'izy fotsiny fa tsy hoe aty amiko fotsiny fa ohatra hoe mahita ny pejinao za tsy haiko hoe efa firy volana tany tonga de lina be zao mahita hoe a Madagasikara misy an'izay de mahafinaritra koa le somary nanaraka amin'ny voyagenao mety afaka tantarainao kokoa le izy tany Makay moa le teo le vao teo zany tamin'ny moto de nanaraka an'le sary
mahita anao miaraka amin'ilay olona any a, ohatran'ny hoe mahafinaritra be anahy ilay izy hoe afaka enregistrenao anatin'ny sary zay zavatra zay. Satria araka ny teneninao mety efa hatramin'ny ela zany vehivavy manao moto, mety efa hatramin'ny ela zany misy zavatra tsy fahita fa ta mbola tsisy fakan-tsary a, de mbola tsisy réseaux sociaux a, de mety tsisy opportunité zany nahita an'izay zavatra zay. Fa noho ny fakan-tsary sy ny réseaux sociaux a, de na aty France na ny États-Unis a, afaka mahita an'izay hoe ay misy an'izany à Madagasikara, satria mety tsy mampino le izy. De tsy haiko raha afaka tantarainao kely le justement zany le voyagenao tamin'ny Makay hoe inona le tena tanjonao tao anatin'le izy, inona ny tranga tamin'ireo tao, inona ny zavatra nahafinaritra anao indrindra. Tsy voatery détail rehetra fa zay tianao tenenina momba an'le voyagenao tany. Ninahy aloha zany ninahy manokana aloha zany rehefa mandeha ohatr'izao tsy voatery hoe Makay na n'aiza n'aiza fa ny tanjona zany a de mizara. De tena hoe mizara ny zavatra hitako rehetrarehetra moa zany. Izy tsy voatery hoe marina hoe le titre an'le page mon road trip culinaire zay anaovan'olona remarque anahy matetika hoe tsy de misy culinaire le izy. Fa le izy zany tena arakaraky ny zavatra hitako eny an-dalana zany a no zavatra zaraiko. Mety hoe any amin'ny fin le voyage vao mahita zavatra resahana plus culinaire de mety hoe pendant tout le trajet mety hoe paysage, mety hoe culture, mety hoe fomba fiainana maro samihafa e. Mety hoe tsy haiko mety karazan-javatra tsy voatery hoe le izy zany tsy calculé fa tonga de mandeha au feeling. De ny zavatra hitako no zaraiko. Zay fomba fijeriko zay zany a tiako ampita hoe plus mizara zavatra zany de plus mampirisika ny olona de surtout ny malagasy zany a mba mifampizara, mba mifampitsinjo de mi-élargir an'le horizon zany. Hoe tsy voatery hoe eo Antananarivo, tsy voatery eo Majunga, tsy voatery mijanona amin'ny toerana anankiray fa afaka hoe mba mitsidika ny Madagasikara daholo zany e. Voatery hoe mandeha foana zany fa mba au moins prendre le temps de vivre la vie zany, miaina tena hoe miaina e. Zay le tena tanjona. De ao ambadika an'izay koa ho an'ny vahiny moa zany a misintona ny vahiny hitsidika ny Madagasikara. Zay zany ny tanjona faharoa de le ampiroboroban'ny sehatry ny fizahantany zany. Zay no tena tanjona. De par rapport amin'ny voyage ny tany Makay tena nahafinaritra be mihitsy, tena nalay nody mihitsy a. Fa tsy maintsy nody. Any Makay moa zany somary spécial kely satria be da be le zavatra hoe tsy hoe nomanina be moa zany, tsy de hoe misy zavatra homanina be satria tena nature le izy de tena fa hoe ny sakafo sy ny zavatra fotsiny tena hoe nomanina, ny zavatra hohaninao mandritra ny trajet sy ny rehetrarehetra. Fa ny tena nahafinaritra anahy tany les rencontres, de tena mahafinaritra anahy amin'ny voyage rehetra izay ataoko ny rencontre amin'olona satria azahoako zavatra vaovao le izy de ohatran'ny hoe ny fionako amin'olona anankiray zany amin'ny fotoana anankiray hoe mihaona amin'le olona tena hitako hoe tsotra be, tsisy hoe tsy zavatra amboamboarina na ohatr'izany fa tena hoe naturel be zany le izy e. De iny moment iny hitako hoe tena mamy be amiko mihitsy. De mitely miaraka amin'le olona eo iny tena mahafinaritra anahy. Zay. Tsara be. Mahita ny kanton'ny Madagasikara, ny akanton'ny Madagasikara moa ao anatiny foana, mahita ny tendrombohitra, mahita le piscine naturelle, mahita ny zavatra be da be. Indraindray manontany tena mihitsy hoe maninona misisika eo an-drenivohitra daholo ny olona Madagasikara mbola mitadasika be. Za manontany tena hoe maninona mbola mipetraka eto Antananarivo. Zay mihitsy le satria misy wifi an-tana, misy wifi, misy fitadiavam-bola eo ihany, misy plomberie, ao daholo zay. Zay koa aloha e. Vazoka. Hoe mitady fiainana tsotsotra de misy toerana be dia be azo andehanana. Tena marina be zany. Faritra aiza misy an'ilay Makay zany? Faritra sud-ouest. Tsy lavitra ny Morondava zany. Tsy tena lavitra be, manakaikikaiky ihany ka. Ok. Tsara be zany. Mandalo Malaimbandy dia avy eo Morondava, Makay dia Malaimbandy dia Morondava. Ary marina mihitsy ilay teneninao hoe midadasika be mihitsy déjà zao tontolo zao fa Madagasikara ngeza be Madagasikara
quatrième île ngeza indrindra eto ambony tany Madagasikara. Nefa rehefa mieritreritra hoe Madagasikara, ohatran'ny hoe Antananarivo, Tamatavy, Antsirabe, Fianarantsoa, Toliara, Majunga, Diego dia zay. Nefa ny ankoatr'izay tena mbola be dia be ny tanàna, be dia be ny village, be dia be ny toerana tsisy n'inona. Dia iny koa tena mahafinaritra be anà rehefa mivoyage ta Madagasikara. Sady rehefa mbola mivoyage à Madagasikara, anisan'ny zavatra anankiray tiavako be an'ilay izy tsy misy olona zany resaka hoe eny anisan'ny tanjonao mampiroborobo an'ilay resaka hoe fizahan-tany fa en même temps mahafinaritra be koa ilay hoe mbola tsy be touriste be zany ilay toerana satria eo zany ianao mahita tamin'ny 2019 za tany Nosy Iranja, tsy lavitra ny Nosy be, gaga be za fa za rery tamin'ilay plage. 14 heures le andro bon tsy saison, tsy haute saison, tsy été, donc mety zay koa nahatonga an'izy fa na zany aza plage tena mbola tsy nahita an'izany mihitsy hoe zavatra tena hoe beau, hoe mahafinaritra ohatran'izay nefa za rery tao amin'ilay plage dia gaga be zao tena tovy hevitra aminao hoe tena midadasika be ilay izy mahafinaritra, c'est beau zany, c'est beau Madagasikara fa Erovina ny hiverina aty Madagasikara zany ny asany. za aloha efa hiverina efa verina bientôt zany Aty dia Zay manana tanjona hiverenana any fa zay koa za ny vadiko efa niteraka telo zany hoe ny billet d'avion avy aty mankany aloha efa sy enjakenjana fa efa manana tanjona mihitsy zay hiverina any fa le vola sisa no angonina tsara. marina mihitsy zany. ok ary aty miona zany. Marina zany. Marina mihitsy. Fa ianao rehefa any Madagasikara, any Antananarivo no mipetraka sa aiza no mipetraka? Aty Antananarivo. Ok. Dia ao anatin'ny tente mihitsy ianao mipetraka ve sa hoe rehefa mba maka aina mandeha eo? Aty Antanandrano atao Ok. ferme d'Antanandrano dia Ok. manao camping zay rehefa week-end na jour ouvrable. Mahafinaritra. Afaka amin'ny client zany afaka hoe matoritory manao feu de camp ohatr'izany. Mahafinaritra be zany. Mahafinaritra be. Ianao zany rehefa mivoyage tsy maintsy anontaniako satria za somary difficile za amin'ny resaka matory. Vao misy miesina ohatra tonga dia tsy mahita tory za. Vao misy tabataba, misy mozika sy ny sisa tonga dia tsy mahita tory za. Ianao koa ve ohatr'izay? Sa le mivoyage matory anatin'ny tente sy ny sisa dia efa zatra tabataba sy ny sisa dia tsy mampaninona anao? Mahazo manany any Mahazo ka? Ohatray. Sady miasina zany tsy miasina rehefa matory. Tsy ambarako hoe enina tsia fa fotsiny hoe rehefa misy miesina dia tsy mahita tory mihitsy za fa aleo mandeha mivoaka. Tena tsy mahita tory za. Za indray mahay misadapta amin'ny zavatra misy zany. Indraindray matory anaty hôtely, indraindray matory any an-tranon'olona, indraindray matory anaty tente fa efa zatra zany dia tsy dia tena hoe sarotra amin'ny zavatra ohatr'izany dia ohatrany tsapa. Mahafinaritra. Mety Sambatra amin'ny zany. daholo zany. Ie. Mahafinaritra e. Tsara be zany. Za koa aloha ohatra zany rehefa mahita tory tsisy problème mihitsy tonga dia tafatory eo. Tonga dia matory. Tonga dia matory. Na mitomana ary ilay zazakely tonga dia matory tata. Fa za indray rehefa mivoyage ohatran'io dia elaela vao mahita tory. Le miala amin'ilay fandriana mahazatra zany. Fa mahita tory foana avy eo fa elaela vao mahita tory. Marina zany. Satria ilay vatana efa zatra an'ilay mahazatra e. Marina zany. Misy fanontaniana manaraka momba an'ilay zavatra teneninao hoe mon road trip culinaire satria nahita sary koa za hoe manao traiteur anao raha tsy diso hoe manomana sakafo zay mihitsy ilay fanontaniana hoe mpahandro koa zany ianao hoe métier anao zay sa atao hoe passion anao sa karakory zay zavatra tantarao kely hoe ahoana ny relation anao amin'ny sakafo. Ie, za zany manao service traiteur fa somary chef privé.
chef privé à domicile amin'izao fotoana izao. Mhm. Teo aloha teo no niasa tamina hoe hôtely ohatr'izany na restaurant dia miasa en tant que chef de cuisine mihitsy à plein temps e. Mhm. Dia nanapa-kevitra moa izaho ilay créer an'ilay mon road trip culinaire dia tsy dia nisy fotoana intsony dia nanomboka teo amin'izay manao chef privé à domicile dia rehefa misy miantso izay vao manao fa Ok. tsy hoe à plein temps koa ilay izy satria izaho efa sahirana ato amin'ny ferme koa dia mbola betsaka koa ny asako ankoatran'io, mbola misy asa hafa izany dia arakaraky ny fotoanako izany ny anaovako an'ilay izy ny organiseko an'ilay Azoko. Mipetraka amin'ny ferme zany ianao, zany hoe manana miompy biby koa zany ianao? miompy sy Biby inona ilay mamboly. izy? Sy mamboly, ok. Dia inona ilay izy? Inona ilay Mandalova biby rehefa dia... tonga aty raisina tanandroa nareo. Ouais. Tsy madoa kely antsoa fa tonga dia atao amin'ny tanto ny matory. Mety zany. Tonga dia midôdô be raha tiana. Za aloha tsy mahita tory toute la nuit fa raha tiana tsy maninona. Tsy maninona mihitsy. Feom-borona no manaitra anareo ny maraina. Mety tsara izay. Mety tsara. Dia ilay resaka mahandro sakafo zany zany hoe azo lazaina hoe asanao métier-nao fa passion-nao koa ve ilay izy? Hoe tena tianao be ilay resaka hoe mahandro dia raha heno dia inona no itiavanao azy? Passion ilay izy sady asa fa azo lazaina koa hoe ny fitambaran'ny ny asako tamin'ny métier-ko ilay izy ny asako ilay izy tamin'ny voalohany. Dia avy eo niteraka asa hafa ilay izy taty aoriana izany e. Fa anatin'ny basen'ilay izy izany tena hoe chef cuisinière izay ny asako mpahandro sakafo. Dia avy eo moa nitatra ilay izy hitako hoe tsy mifanalavitra ihany moa izany ilay izy fa ilay fotoana fotsiny indraindray no tsy ampy anaovana an'ilay izy. Fa ohatran'ny hoe ato amin'ny ferme izao dia sady miompy mamboly ireo zavatra hopiako sy amboleko ireo vadika sakafo ihany ireo. Donc rehefa vao misy fotoana izany ohatran'ny hoe rehefa vao misy ny traiteur dia mivadika sakafo manao service traiteur dia ohatr'izay koa ilay voyage en moto fitambaran'ny zavatra tiako rehetrarehetra izany natambatra zavatra anankiray tsy mionona amin'ilay hoe mahandro sakafo fotsiny aho izany fa sady voyage nampiarahana ilay voyage moto dia ilay fiompiana sy fambolena dia ilay service traiteur izay fitambaran'ireo izany. Mahafinaritra be zany. Fetsy be mihitsy ianao zany nanambatra an'ilay zavatra tianao rehetra atao en même temps. Tokony manoratra boky ianao mampianatra olona hoe ahoana ny fomba fanambarana zavatra rehetra tianao amin'ny fotoana anankiray. Fa tsy fetsy fa ilay izy koa izany ohatran'ny hoe rehefa fantatrao izany ny zavatra tianao amin'ny fiainana dia tsy maintsy tafavoakanao ilay izy. Dia ohatran'ny hoe hitako daholo izany ilay ingrédient kely nampifalifaly ny foko e. Nampivelatra ny saiko sy nampivelatra na amin'izao fotoana izao izany e. Dia mitambatra iray ilay izy. Marina izany. Marina mihitsy izany e. Eny hitovizantsika raha tiana koa izay satria izay mitsamo zany nahita Madagasikara plus ou moins en même temps zany tamin'ny taona 2011 dia samy ataoko hoe samy tombé amoureux zany hoe samy tia be an'ilay kolontsaina sy ny teny malagasy dia tohizanay tamin'ity pejy ity ilay vaza amin'ny teny gasy azo lazaina hoe mitovitovy amin'izay hoe manambatra ny zavatra maromaro ao anatin'ny zavatra anankiray, zavatra maromaro tianay ao anatin'ny zavatra anankiray. Izany hoe zavatra resaka vidéo ataonay, ilay teny malagasy, kolontsaina malagasy, mahita olom-baovao ohatra anao androany. Donc izay koa moa zany fetsy fa tsy hoe ianao rery no fetsy eto ambony tany. Fa fetsy tsara. Nareo moa izany teraka tany Madagasikara sa ahoana no hoe nahaizanareo ny teny malagasy? Raha tiana teraka tany Antsirabe. Raha tiana teraka tany Antsirabe. Tiana teraka tany Antsirabe? Tsy tena teraka tany fitiavako any Madagasikara fa tsy hoe izaho no teraka tany
Tamin'izay tsy samy 19 ans tsika ry asana 19 tonga tany voalohany nanao resaka asa fanampona de nanomboka tamin'iny 19 ans iny ka hatramin'iza 30 ans zao zany 12 taona zany za no miteny gasy, tiako be ny kolotsaina malagasy, ny vadiko am'izao zany izy gasy de nanomboka tamin'izany 2011 zany ny tena hoe nahafitarako an'i Madagasikara tsara ohatran'izao. Fa zay roa moa zany teraka Taona tany zany ianao États-Unis. tao Madagasikara, nipetraka tao Madagasikara, nanomboka 2011 jusqu'à 2013 roa taona 2013. de roa taona tany tsy niala mihitsy de avy eo ifahiny telo hatramin'izay niverina tany. Ohatran'ny hoe tsy nijanona ela fa juste nanao vacances nanao vodiondry ohatr'izany. De hiasa. Za koa mitovy am'zay. Zay mitsama zany samy teraka États-Unis rikiana le raha mikoriana ao anatinay fa misy koa raha malagasy angamana fa kelikely mety efa taloha be tsy hita intsony hoe iza ny razambe fa possible misy an'izay satria eny mitovy amin'ny tenen'ny Latina hoe tamin'ny 2011 no découvrir an'izay Madagasikara zay de tonga de naturel be taminay hoe tena fitiavana tonga de nisy fitiavana be Tonga de babo. Babo tao Madagasikara. Babo mihitsy. Mababo le Madagasikara mababo Tena tokoa le izy. mababo. Mitovitovy am'izay iverenana rehefa misy occasion fa eny aitsy hiaraha malala hoe somary géographiquement zany alavitra be Madagasikara eny arakaraka raha tsy hoe Afrika Atsimo na La Réunion ny hipetrahanao lavitra be de misy koa le prix an'le billet d'avion makany lafo fa miezaka zany rehefa afaka de mandeha foana. Tonga Ary foana. ianao misy fotoana mivoyage voaka Madagasikara sa tsy matetika? Mbola tsy tany ampitan-dranomasina mihitsy aho zany no tena marina. Zany? Maniry de tena maniry ny ahita an'izany fa mbola tsy tany. Mbola mino aho fa mbola hita e. Mino aho fa mbola hita fa Sûr kosa e. akinona amin'ny any ambony. Marina zany. Manasa anao manasa anao tonga aty Utah za satria za sy ny vadiko nijery ny page-nao de misy toerana alehanao any Madagasikara tena ohatran'ny hoe misy itovizina be amin'ny toerana aty Utah miresaka tontolo iainana mankany any an-tanety ohatran'ireny de sura fa tianao be ny faritra aty Utah misy toerana tena tianao be aleha surtout le resaka natiora reny. Azo imagina. Mino tsy matoky aho fa ho tiako le izy. Marina zany. Mbola ho avy. Fa ianao raha misafidy hoe firenena anankiray andehananao de aiza ny safidinao? Hoe ankoatra Madagasikara tiako tenenina raha hoe mivoyage. Ay! Sarotra be Anankiray fotsiny tena tiako andehanana any Australie. Any zao tonga de azo anaovana moto tsara mihitsy. Any zao no tiako aleha voalohany. Mahafinaritra. Mety tsara be zao. Zay zao mbola tsy tany. Raha tiana efa tany. Mbola tsy tany na ny fofony arany mbola tsy henoko. Nahita kangourou am'zao fotsiny fa mbola tsy tany. Mbola ho lasa antsika e. Marina zany. Marina mihitsy zany. Bon, mahafinaritra be. Mahafinaritra tsy haika raha mbola misy fanontaniana raha tiana na raha faraha koa ianao raha misy fanontaniana na zavatra tianao tenenina azo misalasala mihitsy Le resaka somary fandresahana tany aloha tany ihany ty fa tiako averina kely amin'ny resaka tatouage satria mahita anao ianao manana tatouage ny tananao ohatra ny feno hatramin'ny sandry de
eny somary efa andresana kely ty fa tiako antaniana indray hoe ahoana no ahitany olona an'ilay tatouage satria eny za koa moa zany efa tamin'ny 2017 no tany Madagasikara farany fa tamin'izay tsy de betsaka ny olona hitako hoe manao tatouage de fanontaniana voalohany moa zany efa tao anatin'izany taona lasa zay ve efa mitombo ve ny isan'ny olona manao tatouage sa mbola miavaka be? Zany angamba ny fanontaniana voalohany amin'izany. Be da be ny olona manao tatouage na vehivavy na lehilahy be da be. Fa mety hoe miafokafona any. Le izy zany za tsy tena naturel le izy fa ny olona samy manana fomba fijeriny. Za koa tsy ao anatin'ny lohan'ny olona fantatra hoe inona ny ao an-tsainy io rehefa mahita anahy misy tatouage dia hoe ratsy tarehy be ve sa tsara sa hoe ahoana sa hoe manimba vatana sa hoe ahoana. Ny olombelona samy manana fomba fijeriny dia za koa zany tsy dia miditra lalina amin'izay. Manaja ny fomba fijerin'ny hafa dia manaja ny fomba fijeriko koa. Rehefa mety amiko le izy dia mety amiko, rehefa tsy mety amin'ny hafa le izy dia anazy izay. Marina mihitsy zany. Tena marina be zany. Ary na tsy resaka tatouage ary fomba mpisaina tsara be ananany zay rehefa amin'ity fiainana ity satria ny olona rehetra be dia be ny olona mety manana fomba fijery samihafa. Ohatra hoe za manao kapa miaraka amin'ny chaussette claquette dia tsy tian'ny olona ohatra. Inona ny hidirako amin'izany rehefa za à l'aise rehefa tiako afaka anaovako en tant que hoe tsy ity izy tao tsy mankarary olo-kafa ohatra dia efa tsisy problema zany. Tsara be le fomba ampisainany satria raha mieritreritra ny olo-kafa foana antsika dia lasa mampisy anxiété zany. Zay ny tena marina. Za aloha mahita fa tsara be ny tatouagenao tsy haiko raha mety maro angamba ny olona miteny anao an'izay fa sisy madinika madinika na nipazako madinika ianao. Fa ny anahy aloha tena rehefa mahita an'io ny tiako hita akaiky daholo le izy tiako hita hoe détail rehetra hoe inona daholo le izy, ny tantara rehetra. Tsika angambany tsy misy fotoana anao an'izay fa indray andro any angambany tsika rehefa mifankahita dia jereko akaiky daholo le izy dia anontaniako daholo ino ty dia ino ty dia ino ty dia ino ty. Le eo mihitsy ianao angambany amin'ny farany. Misy tantarany daholo mihitsy ireo fa aloha efa tsy kelikely manjary tsy tantaraina intsony. Marina zany. Marina mihitsy. Bon. Sûr bon arosontsika amin'ny fanontaniana farany satria amin'ny vahiny rehetra tsy haiko rehefa nijery episode ianao na mbola fa amin'ny faran'ny episode zany dia misy fanontaniana telo apetraka amin'ny vahiny rehetra. Le fanontaniana anankiroa voalohany tsotra kely dia le fahatelo farany somary ataontsika hoe lalina kely. Tsarotra be ka? Tsarotra be fa mety mamperitreritra kely fotsiny. Fa fanontaniana voalohany hoe tia mihinam-bary ve ianao? Dia raha ohatra ka eny dia inona ny laoka tena tianao indrindra? Surtout mampahandro anao chef cuisinière anao tokony manome valiny tsara mihitsy ianao zao amin'izao fotoana izao. Za aloha tsy dia tena hoe tia mihinam-bary be. Afaka tsy mihinam-bary afaka tsy mihinam-bary dia afaka mihinam-bary ihany koa. Za mora velomina kely. Fa ny laoka tena tiako dia ravitoto sy henakisoa. Na ravitoto tsisy hena koa, ravitoto au coco tena tiako be mihitsy. Dia ravitoto voanio moa zany dia na ravitoto sy henakisoa. Afaka tsy mihinam-bary, afaka mihinam-bary mety foana. Zany hoe tianao le izy fa tsy dia tena hoe ilainao le izy hoe isan'andro. Zay. Mety zany. Mahafinaritra. Dia ny fanontaniana faharoa zany ianao ve tia hira gasy dia raha tia hira gasy ohatra ny mpihira anankiray tianao? Tena tia hira gasy be mihitsy Maleo aloha zao ny anisan'ny hoe tena ankafiziko. Milay be zany
Be da be ny hira mahaleo tiako dia be da be koa ny mpihira gasy tena ankafiziko daholo moa mpihira gasy ny variété rehetrarehetra na tsapika io na ino io daholo. Mahafinaritra. Mihaino Mihira ka? rehetrarehetra zany e. Mihaino rehetrarehetra. Mihira ve ianao rehefa ambony moto? Taloha fa amin'izao mila amin'izao mifantoka mifantoka zany. tsara. Zay aloha e. Satria raha misy zavatra heninao manjary tsy heninao ilay izy amin'ny hoe mandefa muzika, mandefa maleo mafy be dia mety Taloha mampidi-doza. somary bebe loha kely mihitsy dia tena manao tsy dia mivaky loha izay, tsy manao casque, tsy manao gant, mihaino hira satria aoriana vao somary posé kely zany dia manaranara-dalàna zany. Mety tsara mihitsy zany e. Faly be zao ny fianakavianao maheno an'izay. Natao ohatra be angamba ny mamanao na papanao na zokinao vavy ireo hoe mandeha moto ianao tsy manao mety Ireo mety mihitsy tsara. tena faly rehefa vao manomboka hendry Ianao tena izay mihitsy ilay izy. Ok. Fanontaniana farany tonga dia apetrako inona ozy ianao araka ny hevitra anao zany, inona ny lesona na zavatsoa zany azo hitsoahan'ny firenenkafa avy amin'ny Madagasikara, na io resaka hoe kolontsaina na ninina zany hoe misokatra zany le resaka sujet fa inona ny zavatra mba azon'ny firenenkafa hitsoahana avy amin'ny Madagasikara, zavatsoa zany. Raha ny fijeriko manokana mety hoe tsy hitovy amin'ny fomba fijerin'ny hafa ilay izy satria mety betsaka ny gasy efa miteny hoe tsy mipetraka intsony ilay izy noho ny antony maro samihafa, ny resaka politika sy ny anona izay tsy hidirako mihitsy fa fomba fijeriko manokana dia ny hoe firaisan-kina malagasy dia ny fitiavana tanindrazana. Dia hazavao kely hoe raha azonao atao raha firaisan-kina afaka amenao ohatra ve? Ny firaisan-kina akaiky kely zao afaka teneniko surtout rehefa mandeha an-dalana zao dia surtout ny olona mandeha amin'ny lalana zany matetika mpandeha moa zany mahay mifanampy, mahay mifandray zany ohatra ny hoe misy sanatria misy zavatra mitranga ohatra ny any an-dalana tsy matetika moa zany panina fa surtout rehefa panina en moto dia tsy maintsy misy ohatra ny hoe tsy ohatra fa misy manampy foana zany misy gasy ataoko hoe gasy satria hatreto aloha mbola gasy foana ny mpanotsy lalana tamiko dia manampy anahy any an-dalana manontany hoe ahoana, inona ny azo anampiana, mbola tsy sendran'ny hoe olona migafy na ohatra ny hoe olona ratsy saina miteny hoe ianao no te handeha moto reo problemanao io na ohatr'izany tsisy idiranay io, mijanona foana ny olona dia manontany inona ny azo anampiana, sao dia hoentina ianao sy ny moto dia apetraka amin'ny toerana anankiray ohatr'izany. Izay zao ohatra ny tena hoe ohatra akaiky be tena afaka omeko amin'ny resaka hoe firaisan-kina malagasy samy malagasy. Mahafinaritra be zany sady marina be zany. Nisy fotoana tratran'izay mihitsy ompanina ny tômôbila, tsy hoe ompanina fa somary nilatsaka kely tao anatin'ny amin'ny sisin-dalana zany tsisy transition mba tonga dia nilatsaka ohatr'izao dia nilatsaka tao ny pneu anankiray dia vao tsy amby 2 minitra dia efa nisy tômôbila voalohany mihitsy nandalo tao tonga dia nijanona dia nisy lehilahy anankifolo ao anaty satria taxi brosy ilay izy anankifolo angamba lehilahy mivoaka tao dia tonga dia batainy ilay tômôbila tournena kely ohatr'izao tena naverina tamin'ny lalana fa tena raha aty France aloha zany ela be ianao miandry eo angamba na vao misy tômôbila mijanona. Fahitako anazy aloha tômôbila any aminareo angambany zay aloha possible. Bon misaotra betsaka Vara tamin'ny fotoananao mahafinaritra be le resaka enganefa nafinaritra taminao koa ilay izy hoe izay tenenao zay hoe fa ahafahana mizara ny expérience anao zany. Nafinaritra ka dia misaotra anareo misaotra ny Asina sy Tiana na mpiantso moa zany dia afaka nitafatafa teto tsika fakafantatra kely mino aho fa tsy ho tapitreto ny fitafatafana fa mbola mitohitohy ihany dia mirary soa be da be anareo dia mahafinaritra ny zavatra ataonareo mankasitraka be da be, mahafinaritra mahita vazaha miteny gasy. Maro zany toy
Dona kely. Dona kely mihitsy ary. Avary. Dia mahafinaritra koa mahita Farallon Wolf dia toy izy hoe So izy foana zany. Okey. Fampiresaka ho ihany tsika. dia raha misy olona te hanaraka ny sary postenao dia maka aiza izao mijery an'ireny amin'ny Instagram ve ny tena misy ankoatr'izay koa? Misy Instagram dia misy Facebook. Sam'le page Facebook moa zany le Mon Road Trip Culinaire iny am'le iny page. Iny moa zany ifandraisako amin'ny olona ifampizarako bebe kokoa. Instagram somary tsy tena hoe personnel be fa somary efa tsy haiko miteny an'izany e. Efa nitatra. Samy misy daholo zany e. Okey. Okay. Dia misaotra betsaka ary e. Saotra tsikitsiky e. Saotra e. Tap Tap Send. Envoyez plus, dépensez moins.